Alakao somary kely magatisika iaovana fa afaka manomboka sa tena mbola misy olona raka afaka mandroso raha batsika menakao ravana malala tonga ty amin'ny efitsika eo mamboatra biby na ny fahoriana azy eo iaminantsika fa rahalody mandry zao mpanompin'Andriamanitra izao samy efa nanao zoafany sika menakavy tamin'ny fampahirezana sy ny fampiononana ny fianakaviana saingy tsy mahafapiry isika manoloana ny alehibe amin'ny fahoriana eto an-tranon'Andriamanitra no misy ny fampiononana sy ny fampahirezana araka zay ilazana sy ambarany Jesoa azy hoe aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa akoho fa ao an-tranony raiky misy toerana maro fa raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ko any amiko ka izay toerako no mitoeranareo koa izaho ny lalana sy fahamarinana fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako androso ato an-tranon'Andriamanitra isika araka izany ny havana malala ho antsika fianakaviana indrindra dia ho ato ambany avokoa isika no mipetraka raha ohatra ka misy hoe tsy fahafenon'ny aty ambany ka tsy mantiaka tany ambony fenona aloha ny ato ambany zay ho angaka tany ambony rihana araka ny toromarika ny bekona mba ho vonoina avokoa ny fanday rehetra ry havana mandrikitra izao fantoam-pivavahana mba tsy an'ny elingelona ny fifatohantsika ho amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra izany ny tranovorona sy ny maroboninahitra ny sary sy ny voninkazo no mandeha aorian'ny tandrana izay vao miditra ny bekona manoso isika rehetra ry havana hanatrika izao fantoam-pivavahana havana
arivo lasa teo amin'ny faharoa fitopolo taonany raha zafondramiandry ramosa soaso azo lasaina tampoka ihany zao dimandrana zao na dia teo aza io aretiky satria rehefa nahandro fitsaboana tetsy klinika amin'ny tampokamana tetsy fahasalamako izy dia tao miverina tamin'ny fahasalamana ndray afaka mitondra fiara sy mitondra tendry nefa dia zao tomandry tampoka izy fa olona malaza sy fantapaoko mosa zafondramiandry mandritry ny andro mpahabe aloha izy sy teo misery niasa mamagazety nandan'olo kely sy naharitray azy azy fa teo amin'ny asa mosany teo amin'ny setra maro ihany koa kanetsony olazo ilay mpitratriko ny taona fahatelo militante toazy azy izy no mpandorona ny fianarana zoolona malagasy afahana namora zoolona manerana lafaronosy atao rena ny pesany ela tany amaina dia miverina eto an-tranon-drazana izy ary mitendrena amin'ny secrétaire général ministère fahasam-baovao tamin'ny andro ministre l'antimervances tao in'izay tsara teknika ministre l'antimervansoana koa izy niaraka tamin'ny maître Rahoelina zafinjatofo voilà fantatra ihany io fampitsambana tao amin'ny tolo amin'ilay me roa fitopolo sivinjato sy arivo izy fa samy fototra sy olona ambodrabebiko izy moko sara zafondramiandry nateo ihany azy raha tsy letsy ho fotantara milaza matsy mahafotsy aretsy idirana katofolobe azy fa noho izy rano feno vohitra na tongavany sy nahasaronona azy tetia amin'ny vohitra masina ambodrabiby mpikarakara no nientsy io zarazy ny amina zany atao hoe fety ny omba zany izy fondolanisy da zany tantara tsy avela totanely zany ary isany zany karakara izy fa tamin'izany fotoana zany na tsy efa tanamidira rahampony mombo voalohany tetia ambodrabiby na omby ny tsaboka ihany koa feky mandana kotrokotrokaka na havoreny mosa zafondramiandry olo manakaratsy intellectuel zay to mitony vohitra masina telopatra ambe folo ambodrabiby itondry olo ny fiangonana izy na dia azo zany azy fa tsy ronoloandohana mpisorola ka mitandrakitra tony maro olona na debona irony dia tsy fony ity efitsika eo ambodrabiby ty mandram-piarabony fimaitry ibetsaka ny fampitafandry maro raha adiny manandraikitra nitanterandry teto amin'ity fiangonana ity olona sarotiny izy amin'ny fifampifangarona ny asan'ny fiangonana sy ny asan'ny taranaka sy ny firenena tsy mitsitsitsy fitenenana rehefa heveriny famafina zao tokony lazanika itsirony ary manaraka azy hatramin'ny fahafatesazany vita ny atiny fa efa ny atiny aty tsara izy ahatanteraka fiasakasana mitahiry ny fonana izy pitahirana ny fahaterevana marina ary mitombo hitahiry azy no fiaina marak'izay no manohery zay ty azy nenonendraiky sankatsy sona ny lanitra ao anka ao amano-pamakina teo fely fifaletry vanovatomby fatatondimy voarany amboatsika eo fampona masina zao miaratsaka azy
raisy zanaka fanahy masina ampitondro amina mandeha fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra faraitsy Jesosy Kristy tompo sady lohan'ny fiangonana. Lohany amin'ny taratasy fampanelesa zay voarain'ny fiangonana manao hoe isaoranay Andriamanitra nampihinana anay mazafina miandra boxe na solo ary soa. Grand officier de l'ordre national, ancien secrétaire général du ministère de la Culture, ancien conseiller technique du ministère de la Population et du droit social, président OSF Jouma, président d'honneur du club de journalistes doyens, conseiller international de la FIAPA, fondateur CROAPA, conseiller régional de l'Océan Indien, journaliste de la Gazette de la Grande Ville, écrivain. Any amin'ny zoasilako pombe 5 sy roa arivo sy ny hoe nofony dia hiala amina résidence fena mbo ahirana ny alatsinainy raha jona 5 roa arivo hoentina ameza mbonaty n'Andriamanitra ao anefitsika eo ambonitra biby dia manatanteraka izany fampanfavahana zany sy ireo fisoran'Andriamanitra fotonambavaka ny fianakaviana ary indrindra fiaingonany filazana tsara ilay fa tsara atao anaty kapiterany tompo hoe Jehova mpiandriana tsy ataramaoly aho mampandriaka ny maitso izy torahy amorona raha fialan-tsasa izy amelobelona ny farahitro izy mitarikary amin'ny fahamarerany ala izy dia mandeha makaloazahako ny fahafatesa aza tsy atao zany loza fianao amiko nitsorakazo fitena reo mafy ataosa Jesús panzaka balaza. Amen.
izy. Soranao diranao kalaza somary voninahitra anao zay. Andriamanitra velona lay zanaka ary fanahy masonao. Fitiavanao ny famokramponao. Tsy tapaka tsy mety rehetra ary mitohitra amin'ny taranaka faramandehibe. Sotranao zay. Mankalazanao manome voninahitra anao. No nampindramanao anazy. Nanomezanao anazy. Anomoky zarazafon-dramiandry nandritranao fitopolo taona zay. Fanazavatsy ny tany azy. Nampindramana anay nandritranao roa fitopolo taona nahoany tsy isaosy. Nahoany tsy ankasitraka nahoany ny tsy amin'ny voninahitra rehefa manatitra zay nindramana ny tompony. Nao fahalalapomba ihany azy. No ny amin'ny finoana, ny amin'ny kristianina anay misaotra zay. Marina falehibe ny fahampangana eo anivon'ny fianakaviana. Marina falehibe ny fahampangana eo anivon'ny fiarahamonina, ny fiangonana, ny firenena, ny asa fanaovan-gazety, ireo fikambanana samihafa nisy azy marina izany. Saingy tsy maintsy misaotra aloha zay. Dia hametraka aminao am-piatananao zay ny fiainana manontolo. Sao fampoandro vavahandro zay. Ity mpanampon'Andriamanitra nampisoa ho any aminao. Ity. Mpahirezo ny fianakaviana. Ataovy tsapana iray an'iny fa misy lalana tianao. Hizoana kasokafonao zao. Andriamanitra mampahirezo anazy. Amin'ny alalan'ny tenao fa ny tenao ihany no hoe sy tansaky ny malemy. Tenao hanova ny fiainana azy. Hotoritra. Sy ambara. Ho vakina i raha mandreza ny tena Andriamanitra zany. Rehefa raha eo midinika. One ny fona azy. Dia ara-milaza aminay ny fanahy. Fa zanaka Andriamanitra azy. Ary io ho bona vatanampony tena Andriamanitra. Ireo nakatao fianakaviana mba ho atao tsy tsy fonto tokalahy. Ianatra. Ny foko atao tsy mangetahita-nao maniry lalantavy tsampaka. Olao ny fahotako raha kekezinao tsika tanako zay tsy afaka fanahitra azy saky raha ipetrahanao fahaveraka ny azo. Raha lavirinao fa tsy afaka ovoka mifarina. Honenina
tsara natanteraka fiazakazako anitahiriny fononao dia araka mamaky misy loatrasasika zay tansika azy amin'ny Timoty faharoapolo fahaefatra ny fahaenina katramin'ny fahavalo ary izy tonga tsika zany andininy fahafito izy azy amin'ny aran'ny tompo memotsika ny tenin'Andriamanitra hoy ny apôstôly Paoly fa izaho dia efa atolotry sasady alefa mbiakaiky ny andro felako efa miady ny atsara na tanteraka fikazakazako nitahiry ny fonona hatr'izao tetely izy nahoany satroponahatra ny fahamarinana zay omeny tompo tsara marinahy amin'izay am'izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehotsio. Amen. Tompoaka ny amin'izy amin'izay ao amin'ny ihany misy ny teny fiainana mandrakizay. Amen. Ry ampamalala ny fianakaviana dia manolotra ny Timoty faharoapolo fahaefatra teny fahafito ho vatsy ny fonony ho vatofatsiky ny fiainany ao amin'izay amakavakiny desambra kely mpiaina olombelona misedra ny marity amin'izao fodimandry ny fianakaviany fodimandry ny mpiara-miasa fodimandry ny mpiara-dia fodimandry ny mpiray fiangonana mpiray tanàna mpiobina amin'ny vohitra fa midimandry tokomatsy oksarafitramandry efa niady niady tsara ao natanteraka ny fiazakazako ao nitahiry fonona tena laza fijoroana vavolombelona zany fijoroana vavolombelona zany zinanety hoe fijoroana vavolombelona ramana ny fijoroana vavolombelona dia fitantarana tsotra fitantarana fomba maharesilatra ilay monao lay zavatra tanteranao ary zany fijoroana vavolombelona zany mampikazy raha tsy mahabototra tsara fa ny vavolombelona rehetra tsy maintsy manangatranana sy miamina manao hoe tsy laza tsy namarinao tena marina azy koa ny filazana fa fijoroana vavolombelona zao tena zao efa niady tsara anatanteraka ny fiazakazako nitahiry fonona dia milaza marina izy fa zay hita zay reny ary izorony tamin'ny fara ka nahiatra miainy azy na hiatra my fanakatrana azy na hiatra my fanenjena azy na iainana amin'ny efo sy ny lafa azy rehefa zay izy zay izy zany atao hoe vavy maro tony aho izy dia mifototra anatikana izany mijoratra amin'ny fara hameomana na mety somarana amin'ny sasany azy zany na everana sasany olaika azy zany na everana sasany ronono atravy azy zany tsy mampaninona zay fijerany olona fa rehefa mijoro vavolombelona lao tolaza hoe zany zao izy zao marina ary mijoro zany zany olona vavolombelona tena nakasy fitamarina fitenenako hoe vava sy olombelona fa misy marimany misy rariny any misy itsiny any sady marina tsy manambava itsiny tsy manambava ka enao ny vava enao ny fely hijoro sy anambara za fananinany zany eo amin'ny asa eo amin'ny raika eo amin'ny adidy zay atao sy tanterana
Azany tena mahavolomena tokoa isika. Raha tena izany tokoa isika. Raha tena mahavolomeno miasa ao ianao. Raha tena mahavolomeno mianatra ao ianao. Raha tena mahavolomeno miatitra ilay ijoroana eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny firenena manontolo, eo anivon'ny zao tokoa zao ianao. Dia zay injono. Marina ianao. Raha nisy atao, miazitra izany ianao. Raha nisy azakazaka solotolotom-piainana tsy maintsy nandehanana atao, dia tsarovy. Fa tsy maintsy mandeha amin'izany ianao. Raha misy fonona mitady iozolozy ao anatin'izany. Inona ny teofilona? Ny teofilona fanekenana zavatra iray ho marina tsy hitatra. Aiza-maisanao amin'ny ady tsy maintsy atrehatsika. Aiza-maisanao amin'ny tolona tsy maintsy imatimatiesana. Tolona izay manetsana ilay mamonjatsika eto amin'ny firenena. Aiza-maisika amin'izany. Bokosy razafina miandro vita ny asa. Hatseho ny asa. Fa isika koa tsy maintsy miatrika izany. Tsy maintsy mianaraka. Isanandro. Azakazaka ny fiainana. Tsy maintsy mahatsara amin'izany. Rototom-piainana. Tsy hita izay anaovana azy. Rehefa fiteny miasa amin'ny ramosiny, azo manenjika bitro. Fa tsy renao fito bitro atsenao. Ny sino roa hoe efa ambin'ny folo. Sino fito fito vavy. Atao zao rehefa tsisy iainana tsony raiky. Azao ny olona rehefa misy maty raha tsy mitomany tsony rehefa normaly izany. Azao rehefa tomany eo ka ny voninkazo vidiny. Aiza nampamena, aiza korbia. Sansy betrety ny olona satria rototom-piainana. Tetena rehefa aloraka maty asana azy mbola velona. Na ora satria tena rotoroto. Zao fiainantsika izao. Fa omana zany mitsona fahavolomeno. Fa raha lasa bokosy razafina miandro. Mbola ikemitanatra. Mbola ireo ny fianakaviana. Mbola itsoro amina zany. Mbola ireo. Namana rehetra. Toy ny tsara pasanamana. Zay sisa tavelana ikely azy. Zany izy. Hazany ny fanohizana ny tolo. Hazany ny fitiavana azy. Raha tena tiatsika. Ity ray amin'ireny lehibe. Manalaza manokana itsy toeso. Zany fijoroana vavolomeno anatampisy. Izany. Ny faharoa. Tsy hoe fijoroana vavolomeno ihany. Izao teny zao fa fanampy. Fanampy. Tefio. Efa niaty tsara. Atanteraka ny fiazakazako. Fona. Fanampy. Tanjo io. Fina mamiratra io. Eo amin'ny fiainana. Heno tsara izao afatra mitaiky tsotra aminareo zao. Dia ho tsaroana ny fahamarina zany hoe fanampy. Ny olona tena mahay maty dia ny olona naina otra ny fahavelona. Ny olona tena mahay maty dia ny olona naina otra ny fahavelona. Zany tsy miamiamy ny olona indraindray fa misy faorina. Na reo tsy rehefa hofaty mba milazalaza ihany eo fa tsisy amin'ny manan-javatra. Olona mbola miantso telefony eo ve no laka misy rivo dia maro tampoka eo eo maraimaro fa ahoana mihitsy moa. Namba miteniteny mandeha zara. Dia ahoana? Fa tsy rano izy. Fa tsy hotontsoatsika izany. Tsisy ilatsika izany akory. Fa raha miteny tanana akosa hoe ho faty aminy ihany. Mbola efa mihany anindry zalahatra eo no miteny azy. Andiany ozy dia zao mitondra rano.
Tsorovera fa tonga any ianao fa ny olona mahay maty dia ny olona matsy aro hoe raha misy ady tokony natao dia na mozana anazy raha ilay ny firene ny tena ny ray ny aiky homeritra raha ilaina hoanina zay fampansoana ny tanana sy ny vonotsy izaho dia tia hanao an'izany raha misy ady tokony natao dia miakatra farany sy ivoarana ilay tanana aza ivoarana ilay fiangonana ivoarana ilay fianakaviko hopatra izy ka tsy olom-polo zana miteraka raha miandry raha miandry raha mitavy raha miandry any avokoa zay manarana kotikoti le rahafarokosa rehefa miteny izy soako mifianakavina fa tsy zany mitendrena iteny eny fasika anjara ataoko mampanle posa boxa rehefa miteny le tena kesisy zeny efa avy iza mora itavin-dramiandro izy fa zany nanana zay fototra nytsiro izy nanana zay vena mamiratra nanana zay tanjo natao ny fiaina zany olona zany ny olona samy teny am'izany efa lady miady zany nahatanteraka ny fiazakazana antaiky ny fola olona manao fanambo zazy nahatanteraka ny fiazakazana iny antika an'izany raha teneneo ny azakazaka zany eo lalala dia zao raha misy azakazaka atao tsy maintsy navoaloha tsy maintsy tonga fa tsy midesistena tsy miveratana fa tsy maintsy tonga zany fanambo zany miferatsika lalala fa nitoetsay sika malagasy any mifanelity manao zavatra moramora izy pasteur ravelitsona zay hoe manao zavatra moramora sy kelikely manandriamanitra ny olona ka tsy manaty tsy samy manatika zava-dehibe amitsy manao na fiangonanareo ao mandeha miadanao hoe dahola mananonany be hoe tsy mekeo le zany amfina fotoana ty amroa eo angamba ny farany samy manany amroa ny sasany amroa latsaka dio ny amroa ny le sasany amtelo sasany samy manany marainy ny farany tena marainy kamo tokely zany kely izy atsika tsara ny fotopisany malagasy rehefa mandeha fa ny malagasy rehefa mandeha mitodika any amina zay tanteraka miandianitsy raha andeha hoany malagasy zany fotikaty izy rehefa mandeha azonao an-tsaina zao jero tsara raha eto amtaona 5 amroa arivo izy no iteny hoe mizavatra soka amtaona 2 arivo eo alozy tany amintana raha iteny moany hoe taona 3 arivo izy eo alozy any arinany tsika zay sao zany atao ka raha mitenina zavatra kalasy izy hoe tany amintana fa ny zavatra manao aby any arinany sao zany fandeha malagasy tsy tena zany mihinanareo afzay fotsiny zany toetsay malagasy zany rehefa miazakasaka sy manao ohatra zao sady mijery mia ditamo zay sady mitodika manao zao eo zay izy zay zao ny olona anankiray zay miaraka amin'andriamanitra zay olona anankiray manana miambopsiny eto amty fiarahamonina ity dia olona samy fanamby zany tsy maintsy tonga zany tsy maintsy maresy zany tsy maintsy tafavoaka zany izy zay hoe tazara-piainanao hoe fa ny olona tsy vovonon-tandresy tsy aresinao vinaovy zay koa vaokolana ampiasan'ny malagasy am'izao fotoana zao reraky vizany tsy tafy mitsoraky zany taolo vaokolana ampiasan'ny olona tsy mety taiakatra olona tsy mety isoty
mandeha efa mieram-potako ora tsy maisaka aminao tsy misy tovotsikoa tsy loasaonazy tsisy manamanjo zao tsy afamiala ihany tenyolona taminao rehefa nanamanjona dia zao dao teny tonga tamin'ny dadatsika matika mbola tiny amintsomany zaydikolekyndry zanydrionga zao toany fideny tsika afamiala amindreny fa olona afamiala ihany enao tsy tena malagasy amin'ny fitaovana malaza zany vitsivitsy amintsika ireo miatsara lelatry fotsiny tonga eto zareo tonga tamin'ny tsika taona hoe tatafara moksa tambara sy ny tamankolony iazy amaseny volenao nikolazy janako arizy foana manotokana dia lesa botsiray makamisy mbola mety mbola misotongetra sasisy fa andriamanitra mampisehoana sy mampahelatsika mahatonga tsika hopanisy ilaza hoe asa zao dia terezinao satria voninahitsy ny fana zao hoe tompo tsara ho ay amin'izay andro izany tsy ho ay amin'ny fa ho azo raika tsy fisehotra aeresa raha amin'ny fa vitany tantara vitany aza efa natao zay azo natao teo fiainato tezanareo akora sy fianakavi tezanareo praity rehetra atao amin'ny fizomana ataony setra samihafa ataony efa ministera teo zay fiarakarana samihafa atao malagasy fanao dia teo amirabe sasisa rehetrarehetra vitany azo isika na tsy alaka azy alaka mitovosy eo amin'izay tokony mokavatantsika mandritra ny andro ilay vahinitsika ety mba ho azo atao ny fiaina arak'izay mara rehefa tonga ny an-danitra isika ho azo voninahitra arak'izay ao amintsika ny fampiomana sy ny fampahireza amen kotoa zao fandaminatsika raha hivavaka atrany isika zao vita vavaka zay ataoko dia mihira isika ny hoe ansoa vita dia pasteur tefy ratontra tongotra tefy hivavaka amin'ny teny amin'ny vita atsika ao ny fampamilana samy hafa ny fifandraisana izy ireo solony amin'izany fiangonana izany hivavaka Aleluia. Sono hai una tenda usando la paese non stato. Fare la sai, o sai, non è fissare non è. A Dio sono fa passare non una mese così. Ciao che tra la chiusa c'è. Già la tutto le ore. Infatti, sono presenti. Già finalmente di comporsi, simplezza, le capuote. E il tribunale già finalmente il sonno si trovava finalmente in Egitto. E il tribunale non sono io che trovava finalmente sul film Narcissi, nuovo film. E il tribunale pensare scusi styrkovavy irasafa zany andrarolala amizay direktorplaza afindramiatra hoe nirina sosy mitodikovazy raha lamitoaritsy loakitsy travavaky orasera raidaroa vatitry miava ramiatra sozy ao sasy todikovazy azo la rehetra sosomaina sa hoe miavona non va a perché l'operazione non sia di fiare qua fino alla legge, ma
Dios itsy havana lasa tongotra itsy tena mavaka eo ansika manokana ifitsika embotra biby kateto rahamakindry petraka eo ampilatananao andriamanitra ny fiainana zany fiangonana zany dia tsy rahaza ny fahabakana amin'ny fahanasana ny osa ny solasoa rafitra miandry tonga andriamanitra Anjouement de notre carrière, la fille, là, je peux dire que c'est noir, maminas. Là, c'est juste que tout peut être si je la marche dessus, ou faire dans la chemise. Já quand on va dans le tout pour aller pour aller à la chemise. On va s'y aller, tu vois les France au Canada. Dans les titres, on a été entendre les danseurs, mais on est déjà à chaque page. Alors, on est là, il y a quoi, il est à Canada, il y a des gens qui je trouve que on fait pas mal de fois, on a fait un live de place. Alors, on fait un chier, alors on a fait un chier. Il y a ça chier avec un gars, on dit oui. Il s'agit de faire un choix de sécurité. Tabar. Voilà, on s'en sécurité, on se connaît. Faut l'entendre les tout qui a réussi à partager. Et voilà, on s'en sécurité, on se fait sécurité, on se fait un voyage avec le pasteur. Voilà, défi.
es verstehen kannst. Ich würde dir gerne Gebet auf Deutsch sprechen. Lasset uns beten. Allmächtiger, allmächtiger Gott, du hast nach deinem heiligen Willen diesen unseren Bruder aus dem zeitlichen Leben abgerufen. Wir sagen dir Dank für das Gute, dass du ihm von Jugend auf bis zu seinem Ende erwiesen. Insbesondere für alle geistlichen Gaben, mit denen du ihn durch dein Wort und Sakrament beschenkt hast. Wir bitten dich, erfülle mit dem Trost deines göttlichen Wortes die Herzen derer, die nun Leid tragen, und lass ihnen den Frieden deines Heiligen Geistes kräftig widerfahren. Erwecke und stärke unser aller Herzen, dass wir uns über die Schrecken des Todes und Grabes erheben und mit rechtem Glauben auf unsere Leben bereiten. Der Rest aber bringe uns alle zusammen in deinem heimlichen Vaterhaus und lass uns unter den Seligen und Vollendeten mit den Scharen der Engel dich loben und preisen immer und ewig. Amen. Bitte dich. Otożały fundamentem de tun de fandartunskie amsiensi yamalas de siulna sunfergadela sungarka de misy zay hamangi anareo otosoftonyzao ototsika ni refampofaro ni de volos ka Israel saula hamangi eto ampono dia mijoro ny couloir rehefainy alotutika dia manazo manaraka ny couloir iny sika asetra hatreto tsy miaraka dia manantarako anareo fa satria mandeha fandrefantranovoana mitandrina ihany ny teny ao anatin'ny zay ataontsika amin'ny faharoa rehefa avy eo dia mitandrina ihany mitarika fanasana tanana rehefa fianakaviana akaiky eo aloha dia zay tsika vao manaraka mitandrina sady manahitana fianakaviana no manolotra ny faodramaso araka izany vita zay dia mitsangana ny soliteny mpanazety amin'izay ataontsika hoe akopahatsevana anosa ravitraniatra vita zay dia anateny fisaoranao satria zay fanamilana eto amintsika emonra biby rehefa ety rehetra ny niofo manatsika amin'ilay havantsika dia mitandrina ihany manoteny fisaorana aty am-piangonana rehefa mipasana ifamisoana tokony ny fianakaviana manokana hanarazazy aorian'izay dia mandray tsotra isika dia manaraka tsara samy fantamina zantsika anoara mba rehetra ny fotoanatsika rehetra Tawale, ia family, faha, roa tempo, e dentro voglio solo la tazza.
Ny voalohany teninay dia ny fialan-tsiny. Tsy fialan-tsiny ny mpitondra teny ny mpikabary akory fa fialan-tsiny tsotra ihany noho ny amin'ny hoe raha ny tokony izy raha mihitsiny dia tokony hoe tena mihitsy razana nomaky koa rehefa atia fiangonana fa manatantera zany famonjiny dia miatsy no ny amizany ny faharoa tonga mamaky nohony amin'ny fahoriana zay mitonga tamintsika miakavy iray tsy zay zao no hiafina mamaky mivaravarana ny voana sy ny fahoriana tokony ety fa tompony iray ny amin'izany mpanaovandriamanitra leotomanitra izany tsy misofifinana mizy zay aminay rosy zany tena varamosy razafinamanitra fa fantatra ihany na ny fanasana mamokona raha teo zay mpitandro fiangonana manontolo eto mihetsika ohatra biby ny mpitandro misotro pasteur rahandrendrina zay nanana tokoa ny fifandraisana manokana tamina zany ray aman-dreny izany ary ny fianakaviana faritsy vavarana sy ny fanombotorindrina anateo dia tonga amin'ambolona ny faorina tsy tena manana teny mbola zany aminareo zay teny olombelo mampiaizana fa ny teny andriamanitra zay fanarahantsika miaina no tokony ateo ho fampianona sy mampiaizana antsika mba azarana fahandriamanitra no tompony aina ary misaotra an'andriamatrika no nananatsika azy sy no voanahitra voanahitritsika zay mety teto nefa ny firenena malagasy ity manaraka zany misy fomba ny razana zay mbola hita no mahatsara azy atramina zao atsy tokony aveta dia ny sinetana mombany ambatsy ary ny fodramaso ao amin'ny velona paozany velona ny fotoana tahaka itondry dia manolotra zany ny anarana itsika mbola lehibe anarana pasteur rahandreolina amin'ny anarany sambrasangafo ao anatin'ny fiangonana ry amin'ny anarany fianakaviana sy raika zay mahaary ankehitriny dia mba misoso ny tsara ny aona amin'ny fotoana ifankatatsika tahaka zao mararesaka ataontsika andeha faharoa izao araka ny famarena fianakaviana dia hoe efa vita da ny trano tompoko ny ankopahatsy amin'ny panokosety efa vita ny ankopahatsy mova ny panokosety no zany adia avatra ampianao teny fisaorana aoreny amle izany tara Amen.
tsotra sady fosy mba ho fisaorana izao. Ny voalohan'ny fianakaviana azy dia fisaorana n'Andriamanitra tompony aina, tompony fandamina, tompony fandaharana, satria tsy amin'ny olombelona ny alavoraro ny tehatra. Ny fon'ny olona mihevitra tsara ny aleha fa Jehova ihany no malavorary ny tehatra. Koa misaotra n'Andriamanitra ny fianakaviana manontolo fa nampondraminy azy mandritra ny 20 taona mosa rasoa razafin-dramianitra. Fa izy no nanao zao zavatra rehetra zao, sady izy koa antony izy no niazo azy ho azy ny voninahitra zavatra izay. Fa indreto isika rehetra atsika da fianakaviana fahamarina ny tenin'Andriamanitra hoe zay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra amsehoana lamonjy amin'ny andro fahoriana. Tsaroana fa manan-tsakaiza mananamana olo ny fianakaviana manana anareo, tototsy miazakazaka, tonga teny fampiolona, tonga teny fampaherezana. Tsy vitan'izany fa mijoro teny feteny fa akoatra ny fampiolona sy fampaherezana lehibe zay menareo dia mitondra zay voatsirapony tanana enkeo anareo. Fa fahoriana tsy vita azo rehetra velona raha-patsambary mahaterahan-dapa-mena. Andriamanitra manankiray pasoavatra hameno mibanga zay miala taminareo. Fa Andriamanitra matsivatsara raha dia miasa soso ny fitiavana zay nasehonareo raha mbola nanompiany nareo mba mikasitraka indrindra. Misaoranareo tafisisika ny amin'ny alina nanamahy ny fanany fahoriana raha mbola teny amin'ny résidence fianamboahirana ny razana. Ary teniana mianika teny isika fianakavy iana roesa mpamonjy ny amintsika mambotra biby iara mitondra ny fahoriana fa ny fahoriana i raha manana mahay vatsasaka mitaona zatsika. Koa izao ataonareo zao dia mamarina ny teny laza manao hoe lany develana maty ikara famoronahitra Andriamanitra ilay fa niantso azo ho any aminy miolona ny fianakaviana manontolo tsena Jesosy Kristy tompony finoana sy tanefa azy ho azo voninahitra fa ho aminareo ny fianaratra. Sinjana ny fisaorana hitanaraka ondra lehibe zaka beneza ny fiangonana manontolo ny mpitandrina ao aminy dekolona titeny zao ane hirakirany solosaina fatsika manaraka zao fandarana zao ny mpikarakara fiangonana mpamelona lakosy sy zay rehetra davarana fampopovavana saotra mpitandrina zay tonga eto fiantsosika fianakavy no ny amina zany rehetra izany ka tanteraka zao fotoana izany. Sinjana ny fianakaviana sy ny mpiara-miasa rehetra isaorana ianareo ao anatin'ny fikambanam-be amin'ny fanaova gazety Ankalativy indrindra ireo zay fa voatanisa teo isaorana indrindra ny solontenan'ny ministre communication kasina indrindra tokony amin'ny fahalavana eto ankehitriny amin'ny tao amin'nisitra dia fisaotra sy fakasitrahana fianakaviana rehetra ianareo anatinao
izay fizona ianareo ao anatiny teo de journaliste toa ianareo ao anatiny conseil régional de l'Océanie ianareo rehetra fampakasanandro mpiaraty pramiro amin'ny tompoko ankasitrika indrindra toko nony amin'ny rehetrarehetra tsy tehiopy zay hoe ho lasan'izay reny ratsy rehetra fa sosony tsara ny amin'ny tevinakaranaraka fampade ilaza kosanao hoe na ratsy matety mitrangane tsy aly misoa de ny mpiavy potsika rehetra misy arak'izay amaro amin'ny taratasy filazava-mantsoa dia hoe rehefa tanteraka ny fampapavahana fanomezana azy Andriamanitra ho antsika mampotra biby dia apetraka ho fasan-draza ny mampotra biby ampanto. Etsy ambanivaratra etsy zany rehefa malala raha toka niakatra tatizika menakavy na dia eo amin'ilay sapana ny kodrona makaty miakatra lalatany dia eo ny fasana. Na ody azy anao razo dia eo ihany lala. Kurasita fianakaviana tompona efa matety ihany sy menakavy ndao miakatra. Nefa raha manana ihany fa ny lambolatsinay andro fezana zany mety misy olona nanomboka fotoana mihitsy afana manasitra zao fotoana zao katsy mety vitany dia didiasy midratra voninahitra izy menakavy ny sapana fito ny lalabe valo nefa falatelo mihitsy ilazava sapana ndraikitra mety toaleha tsara lavitra tsisy foro tsy misy tsiny fefa lehibe zavatra taonareo ny fianakaviana zao dia mahatsiaro fa lehibe na ny kostelina fa zay nataonareo tasitra ka tery indrindra ravina toujours dia famoinatsika rehefa tantera ny fampapavahana zany ao amin'ny tsodrano dia mandeha mitandrona ary mijanona etsy amin'ny fahandrify varavarana etsy amboarana andrefanetsy dia miainga trano vorona sy ny voninkazo sy ny sary sy ny marabonatra zay dia rehefa miainga ireo dia miainga amin'izay mitandrina ary mitsanga zika dia mitandrina mitarika zika mivoaka avetrany any an-tokotany. Rehefa tonga any isika dia milahatra ao amin'ny indray fampisano momban'ny famantarana isika fianakaviana akatsy fa andray tanana nareo sokatsy olona anankitelo eto ny mitandrina dekolina ary tsy afaka matevina mba mitsangana eo adarasitanana ny trano vorona efa azo ativina ao anatin'ny fiara zay tonga zay fotoana izay dia vitsy zay dia miarabidina bakely amin'ny fasana isika. Ny fiamonanitsika mampotra biby tsy dia tena zatra loatra mampiasa ny teny hoe faharakitra fa mampiasa kosa ny fitenenana mana hoe rakotrao Andriamanitra no fananana amin'ny tompona akoa atolotra azy ireto rakotrao Andriamanitra ireto. Mizara ho anakoa ny etsika mba mampotra biby fa misy zay nataon'ny fianakaviana dia misy koa ny hoe ho an'ny fiangonana mampotra biby romain sy bodo sy ny ankizy dia misy anareo rakitra karazany roa ireo. Ireo dia atolotra zay tandrifiazy dia ankatanany anareo mba hoeny izitsika mba katedraly Analakely ankatanatsika dia ankatana izitsika Analakely tsy misy Analakely rehetra kosa dia mahakasika ny efitsika mampotra biby avokoa dia maraisinetra rehefa aveo
Mipetitra mamoneno sy lafiny teknika anjaradidy amin'ny ezaka famantarana ny fiangonana ary ho an'ny mpikarakara ny fiangonana dia raisinareo etsia izan'ilay feo avy ketsana satria andray itsotra tanjerahan'ny tompo aminareo ry avana malala izao tsotrano tonona milarany izao ary Andriamanitra na fahasoavana rehetra rehefa niantso anareo amin'ny vonana manakizao ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety-nareo dia izy hoa tanteraka sy ampiorina ny mpitoetra sanareo loaza ilay fanjakana manakizay ho aminareo fiadana sy ny fampiorina avy aminay. Amen.
Afaka mandeha tongotra. Tena iaraka aminareo ohatra mbola telefony da any amin'ilay banque tsy mifaka zany efa latra ny pasana ny pasana nge tsy hitako fa tsy hoe